fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Randria Mahefa Charles Mivady. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randria Mahefa Charles Mivady. Re avana malala amin'ny tompo, mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Noho ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pondriavana dia mbola tafahona somatsara indretsika amin'ny alalan'izao fandarana izao. Dia miaraba antsika tsirairay avy natratra ity andro mahafinaritra nomen'ny tompo antsika ity. Ary mendrika ioderana izy satria lehibe tokoa ny fahasoavana izay omeny antsika. Dia antsika hideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo. Ny salamo faha-20 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra no ndeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo. Salamo faha-20 andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra. Aoka hitsangan'Andriamanitra ka hielo ny fahavalony, ary aoka izay mankala azy andositra ny tavany, tahaka ny faneliny setroka ny fanelina ho azy, tahaka ny fiampony savoka eo anoloan'ny afo, no aoka alevona ny ratsy fanahy eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny marina mifaly, eny, ravoravo eo anatrehan'Andriamanitra izy ka faly tokoa. Mirao an'Andriamanitra mankalazany anarany, manamboara lalana ho an'izay mitaingina mamaky ny hevitra. Jehova no anarany ary mifaly eo anatrehany. Amen. Vavakantsika rehetra. Terainay sy ankalazanay omenay voninahitra anao Andriamanitra, satria tsara ary manao ny tsara mandrakariva amin'ny fiainanay. Sotranao no ny famindramponao ka ny tantananao ny fiainanay hatr'izay ka ny mbola nomenao aina velomana indray izay ka afaka midera sy mankalaza mbola manome voninahitra anao amin'ity androany ity. Mametraka eo amin'ny pelantananao izay ny fotoana velomana rehetra dia mba hoentinay hanompoana anao ary entinay hiderana ny anaranao. Manatrefeno ny fotoana rehetra izay ho tanterahana eto ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesoa Kristy. Amen. Iza tokoa ry havana ny tsy faly, tsy hideran'Andriamanitra amin'ny sosesehena nomeny antsika. Famindrampo tokoa ny ry havana ny ainatsika amin'izao vanim-potoana izao. Raha mijery ny zavatra mifamafy aty amin'izao tontolo izao dia tsapa fa tena famindrampo ny ainatsika. Ahoantsika ny tsy hideran'Andriamanitra amin'izany? Atsapa fa tena maro ny somen'ny tompo antsika. Ao amin'ny RFFPM 7:35 dia misy hira anankiray manao hoe endre ny amaron'ny soa. Ndeha ho vetentsika izany hira izany. No nena na
Tenin'Andriamanitra ry havana no ahafahantsika mifanerasera amin'Andriamanitra. Amantarantsika ny sitrapony, fa tsy afaka mantatra ny sitrapon'Andriamanitra tsika ratsy mihaino ny tenin'Andriamanitra sy mamaky ny tenin'Andriamanitra. Androany ry havana dia meno ny tompo loha hevitra mahafinaritra indray tsika, satria tsapantsika nge fa tsy mba lany amamina nge ry havana ny tenin'Andriamanitra, ary ao anatin'ny fahinontsika an'izany tenin'Andriamanitra izany no ahafahantsika ihany koa mampitombo ny finoantsika sy miorina tsara ary mirafitra tanteraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Kristianina tena mibebaka mahita ny famindrampon'Andriamanitra. Kristianina tena mibebaka mahita ny famindrampon'Andriamanitra. Ao anatin'izany ry havana no azahoantsika mandiny tena marina hoe kristianina manahoana moa tsika amin'izao vanim-potoana izao. Kristianina tena ao anatin'ny fibebahana ve sa mbola ao anatin'ny fandehanana, filalaovana ny zavatra maro samihafa ihany? Alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra voaboasan'ny mpanompon'Andriamanitra ry havana, andehantsika hanaraka ny hiran'ny tarika GMMSC ampianaro aho. No me tenhas
Vavaka isika rehetra tompoko, saotra, tera, laza no atolotrainao Andriamanitra ny amin'ity andro an'ity andro sarobidy, andro famindram-poanay, satria mbola tsy mitsahatra ianao, mbola tsy mangina ianao, fa mbola tehitehiny aminay mandraka, fa tsy misy tianao very izay na iray aza. Dia mangataka ny amin'ny indrafonao zahay mba azahoanay miainy tsara ny sitraponao, dia midina ao anatinay ny fanahy-masonao, ampidina ao anatinay ny fananao masina, mba azahoanay mamantatra ny sitraponao ilay tsara sady akasitrahana no marina. Miteneny ianao araka ny fombanao fa indreto izay miaino anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no angatahana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika fampaherezana arak'izay lohahevitra efa nolazain'ny mpitarika teo hoe kristianina tena mibebaka mahita ny famindrampon'Andriamanitra. Ao amin'ny Osea 4:4, Osea 4:4, andininy voalohany ka hatramin'ny 7 no vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Osea 4:4, andininy 2 azafady, andininy 2 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ry Israely o, miverena amin'i Jehovah Andriamanitrao, fa lavonkeloka ianao. Mitondrà teny ianareo, eny miverena amin'i Jehovah ka manaova aminy hoe mamelany eloka rehetra, araiso izay tsara, ka dia haterinay ho fanatitra ny molotray. Asiria tsy hamonjy anay, tsy taingi-tsoavaly izahay, sady tsy teny amin'ny asan'ny tananay intsony hoe ry Andriamanitra, fa ao aminao no ahitany kamboto famindram-po. Ho sitraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy ho fizonanao, fa efa niala tamin'ny fahatezerako. Ho tahaka ny ando ao amin'ny Israely, hamony tahaka ny lili izy, ary hamaka tahaka ny Libanona, isandrahaka ny ratsany, ho tahaka ny hazo olivany sy ny atsara tarehiny, ary ho tahaka ny Libanona ny hanitra avy aminy. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Resahana matetiketony amin'izany hoe fibebahana sy famindram-po famelan-keloka. Resahana izany satria izany mihitsy ny ao amin'Andriamanitra. Eto dia nomen'Andriamanitra lohahevitra tsara sika kristianina tena mibebaka marina mahita ny famindrampon'Andriamanitra. Dia matetika te ahita ny famindrampon'Andriamanitra isika nefa tsy mety mibebaka. Inona moa ny hoe te ahita ny famindrampon'Andriamanitra e? Satria mba hoe tambavaka izay fa misy zavatra ohatran'izao miseho amin'ny fiainanay, mba hoe tambavaka izay fa mafy ny ady hatrehana, tsy mety mitsahatra ny ady sy ny sisa. Dia matetika tsika manina fa maninona ary ny fiainanay tahaka an'izao. Tsy mety mahita ny voninahitran'Andriamanitra, tsy mety mahita mihitsy ve ny famindrampon'Andriamanitra, fa dia efa niala taminay mihitsy ve Andriamanitra, efa nandao anay ve Andriamanitra? Matetika dia izany no fanontaniana mipetraka, izany no zavatra mifamaofao amin'ny saintsika kristianina. Fa androany omen'Andriamanitra lohahevitra tsika hoe kristianina tena bebaka no mahita ny famindrampon'Andriamanitra. Matetika ny olona ry havana raha misy zavatra miseho amin'ny fiainany, ohatra hoe tojo
lozam-pifamoivoizana izy tojo zavatra sarotra izy nefa tafavoaka tao anatin'izany ohatra hoe nisy accident seho nisy lozam-pifamoizana ny seho folo maty fa izy rero ny velona dia tsy fantany hoe famindrapon'Andriamanitra izany, tsy fantany hoe tena Andriamanitra ny asa tao amin'izany satria maninona? Satria tsy tena mbola tao anatin'ny fibebahany, tsy fantany izany hoe ao amin'Andriamanitra izany. Dia izany anie io fa isika tena mibebaka, isika tena miorina sy mamaka tsara ao amin'ny tompo mahita n'izany hoe ny fiainako anie izay fahavelomako tahaka izao anie kay dia efa famindrapon'Andriamanitra avokoa eto ny soramandry ery ambony ery dia ny hoe ny amindrano Jehovah fo amin'ny Israely rehefa mibebaka. Eo ambany eo misy antso ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa lavikeloka ianao mitondra teny eny miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ka manaova aminy hoe mamelahy ny eloka rehetra ary raiso izay tsara ka dia aterinay ny fanatitra ny molotray miverena. Izany teny izany no atao hoe fibebahana, miverina amin'Andriamanitra, mandeha amin'izay lalak'izorana amin'izay tena tsy fahatanterahana sy amin'ny faharatsiana dia miverina amin'Andriamanitra. Ny olona tena mibebaka dia mahafoy eloka, ny olona tena mibebaka aloha dia ny olona mahatsapa hoe tsy mendrika izy, fa raha hoe tsy mahatsapa ianao hoe tena tsy mendrika ianao, mpanota ianao, tsy marina ianao, tsy afaka hibebaka izany olo izany fa inona ny ao am-pony sy ao an-tsainy sy ao am-bava mandrakariva fanamarina tena. Fa ny olona tena mibebaka dia mahatsapa hoe tena tsy mety izany ataoko izany, mampalahelo ny tompo izany lalana alehako izany, tsy izy izany ataoko izany, tsy izy ty lalana izorako ty, andeha hiverina ao amin'Andriamanitra. Izay aloha ny fahatserovan-tena ny olona anankiray izay tena atao hoe mibebaka, ary ao anatin'izany fahatserovana fa tsy mendrika izany dia matsiaro manenina ry zavy dia navitan'izany ka keriny nenina, ary rehefa izany dia tsy miverina amin'iny lalany intsony. Matetika ny olona lazainy fa mibebaka, saritsary mpivebahana izany hoe mibebaka dia rapitso atao ihany ny atao, tsy mibebaka izany. Ny atao hoe mibebaka dia mahatsiaro fa tsy mety ny ataony, diso izy teo anatrehan'Andriamanitra ary manenina ny amin'izany fahotana izany izy. Hitantsika izany hoe manenina izany tena tsy tafandrimanitra izany miorikoditra izany tena hoe misy fangidina ao anaty ao fa zao rehefa mikasa mafy, rehefa tena ao anatin'ny foe tsy hamerina intsony vita ozy izy ny tompo, vita tsy miverina amin'intsony, izay natao hoe mibebaka marina ary mitodika eo amin'Andriamanitra, afaka mamindra foana, mifona amin'Andriamanitra arak'izao teny nampitondraina zao hoe mitondra teny ianareo, izany hoe mitondra teny, mifonay ianareo mibebay ianareo, mifona amin'Andriamanitra amiditra ny fonareo. Inona mety nahazatra anao? Inona mety mahalavo anao matetika? Mandainga, mamitaka, mijangajanga, misototoka, manao ny fanao n'izao tontolo izao, mivoakala mandihy manao an'izao rehetra izao, fanao n'izao tontolo izao, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra. Izany anie mbola manompo sampy, mbola manakalo an'Andriamanitra amin'ny sampy, ny amin'ny razana izay tsy mitahaka olona zaina fa mitaha. Izany anie ka mampalahelo ny tompontsika daholo izany. Ilaingalainga matetika ataontsika ao an-tokantrano, fiavona vonan-kevitra ho teo anatrehan'Andriamanitra izany, manao an'Andriamanitra tsy misy fa ny ianao ny isandratra ao anatin'izany, ny fireharehana isan-karazany, ny fitiavam-bola, ny fitiavan-tena, ny fanaovana ny hafa tsinitsinina,
Zany rehetra zany inge ka mampalahelo an'Andriamanitra zany inge no oty dia arak'ilay vavaka nasandratry ny mpanompon'Andriamanitra teo, arak'ilay teny lazainy teo hoe matetika tsika dia mieritreritra fa hay manova amin'ny fiainantsika amin'izao. Ny tenin'Andriamanitra mampiova amin'ny fiainantsika, ny tenin'Andriamanitra mampibebaka antsika, ny tenin'Andriamanitra mitaona antsika hibebaka, ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy antsika ny tsy sitrapon'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no henoana ny tenin'Andriamanitra, zany no amakiana ny tenin'Andriamanitra fa ao ny misy mpiainana, ao ny mampibebaka. Maro ny zavatra mahalavo antsika eto amin'izao tontolo izao ka ampilelova antsika n'Andriamanitra ry havana. Dia miantso fibebahana, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Efa tombotra izao ny Pasika, fandresena. Efa tombotra dia tombotra. Tsy hoe amin'io fotoana io no atao hoe Pasika fa atsiarovantsika sy amerenan'Andriamanitra antsika fa maty hamonjy asy hamonjy anao tokoa anie Jesosy Kristy Tompo e. Niaritra fahoriana sy fangidiana teo ambony hazo fijaliany hatramin'ny fahafatesana ny aretany no ny amiko sy aminao. Ny fahotako sy ny fahotanao tsy tiana ho very izao sy ianao dia izy ny solo aso ny solo anao teo amin'ny hazo fijaliana. Zany ny Pasika dia fandresena ho antsika nitsanganan Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nitsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Zany ny fandresena ho aso ho anao. Dia mbola hanombo an Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana ndray va ka ilomano ao anaty ota fa tsy bebaka. Eto miantso fibebahana, ry Israely miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao, lavo-keloka ianao. Ny dikan'izany meloka ianao, tsy mendrika ianao, mpanota ianao, tsy marina ianao, maloto ianao, maditra ianao, fa miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra ao. Dia mitondra teny ianareo, eny miverena. Inona ny dikan'izany? Mifonahy e, mangataha famelan-keloka e, miverena amin'Andriamanitra e, manenena amin'ny zavatra ratsy rehetra natao ka aza miverina intsony amin'izany fahadalana izany. Fa mitodia, mijery an'Andriamanitra, mijery an Jehovah hoy izy. Hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy hofizonana aho, fa efa niala taminy ny fahatezerako. Zany no famindram-po hitan'izay rehetra tena mibebaka tokoa. Izany ny famindram-pon'Andriamanitra hitan'izay zay tena mibebaka tokoa. Ny olona tena mibebaka dia mahatoky famelan-keloka ary mahita tokoa zany famindram-pon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany izany. Matetika ny olona mibebaka, tsy tena mibebaka ny olona raha tsy mahatsiaro ny amin'izany hoe famindram-pon'Andriamanitra amin'izany. Rehefa mibebaka ianao ka vonina hiala amin'ny fanao ratsinao, nanenina marina tokoa tamin'ny fahadisoana rehetra, mahita ny voninahitran'Andriamanitra, mahita ny famindram-pon'Andriamanitra ary tsapanao maivana ianao ao anatin'izany zay lazaina aminao hoe matokianaka fa voavelany elokao. Izany fahatokiana ny famindram-pon'Andriamanitra ry havana. Izany ny fahatokiana ny famindram-pon'Andriamanitra ka inotsika ilazan'Andriamanitra amiko hoe hositraniko ny fiodinany, ho tia azy tsy hovizonanao, tsisy olona manery an'Andriamanitra ho tia antsika ni. Famindram-po ny itiavany antsika arak'izao teniny izao mahafinaritra, tena mahafinaritra hoe ho tia azy tsy hovizonanao. Tsisy manery an'Andriamanitra ho tia antsika fa tia ny fotsiny tsotro izao sy ianao, tsy hivozonana izy fa dia tena tia antsika izy, mamindra fo amintsika izy, matombo la rentsika izao tenin'Andriamanitra izao dia tsarova andro ny famindram-ponao, andro ny famindram-pon'Andriamanitra izany. Araroty izany, hibebahana fa tsy hanaovan-dratsy e. Araroty izany andro ny famindram-po izany, tena hibebahana marina tokoa ao amin'Andriamanitra. Efa niala tamin'ny fahatezerako, miala ao amin'Andriamanitra ny fahatezerany rehefa tena mibebaka marina tokoa itsika ka mahafo ny ota, miverina amin'Andriamanitra. Tsy miverina amin'ny fahotana fa miverina amin'Andriamanitra. Dia ahoana ozy? Hoy izy, fa efa niala tamin'ny fahatezerako. Kosehany izany ny dikany, tsy hita amin'ny masony intsony tahaka ny tsy nanota ny olona tena mibebaka ka voavela eloka. Madio ao anatrehan'Andriamanitra
Inona izany hoe tahaka ny tsy nanota, tahaka ny tsy nanao an'iny intsony ianao, tahaka ny tsy nanao an'iny ianao. Voadio anatrehan'Andriamanitra dia ao anao sy ny tenin'Andriamanitra. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha, indro tonga vaovao ireo. Efa lasa, voakosoka, le vonona tahaka ny fandevina ny zavona, voakosoka ny dikan'izany. Voasitrana ny fiodinany, izany hoe tena niverina tamin'Andriamanitra. Miala ny fahatezeran'Andriamanitra rehefa mibebaka ny olona anankiray, fa rehefa mizongozona, rehefa mifikitra ao anaty ota ny olona dia hiala ny fahatezeran'Andriamanitra. Ambadika ao amin'ny 7:12 ao dia hoe loza ho anjohan'izay olona, ny loza nanjoany Israely noho ny fahotany. Misy loza manjoa anatin'ny fahotany rehefa tsy mibebaka. So tsika ilomano anaty fahotana foana dia mbola mamindra foa Andriamanitra dia andao ilalao ota foana. Misy loza manjoa anatin'izany fahotana izany. Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota. Andriamanitra mamindra fo fa Andriamanitra koa manitsy antsika ary izay hitsin'Andriamanitra izay sarotra. Zavatra matahotra ny azon'ny tana maherin'Andriamanitra. Aza misangisangy, aza mamazovazy an'Andriamanitra ka androany hibebaka raha pitsoahany ota indray satria mamindra fo ve Andriamanitra. Aza mamazovazy an'Andriamanitra fa Andriamanitra ho ny tenin'Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa izay afafon'ny olona no jinjaina. Ry havana, fa rehefa nositranina tokoa ny fiodinan'ireo zanak'Israely ireo dia hoana tena tahaka ny ando ao, tahaka ny ando ao amin'ny Israely. Hitantsika izany ando izany mamelombelona izany, mampaniry ny ahitra izany, tena hoe mame fiainana ny dikan'izany. Rehefa tafabebaka ny olona anankiray ka tena navelan'Andriamanitra, ny elony hoe hositraniko ny fiodinany any sy ho tia azy tsy hozonanao, efa miala tao ny fahatezeran'Andriamanitra dia nafinaritra be io. Raiso tena raiso fa tena izany mihitsy ny olona voavela heloka e, ny olona tafaverina amin'Andriamanitra e. Andriamanitra miteny hoe tahaka ny ando aho eo amin'ny Israely, hamony tahaka ny lili izy, hamony tahaka ny lili izy, isandrahaka ny ratsany, ho tahaka ny hazo oliva, mihatsara tarehiny. Tena mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Izay ilay oloha hevitritsika. Andriamanitra mamelona azy, manana fifaliana, manana fiadanana ary tena hoe tahaka ny hazo oliva ny hatsara tarehiny, tsara tarehy. Tena hoe manana fifaliana, manana fiadanana, hita miariary eo amin'ny fiainana izany hatsaran'Andriamanitra izany, famirapon'Andriamanitra izany. Izany ny olona voavela heloka, izany ny olona mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny famirapon'Andriamanitra. Ary tahaka ny Libanona nianitra avy aminy. Inona ny dikan'izany rehefa tahaka ny Libanona nianitra avy aminy, izany hoe mahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany olona voavela heloka izany. Hita ny voninahitr'Andriamanitra. Tena tsy hay hazavaina ny hatsarany izany e, fa tsara loatra, mamy loatra izany. Olona voavela heloka mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny famirapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainana izany. Izany no anjarantsika androany alohan'izao Pasika famonjenantsika izao. Alohan'ny ankalazantsika ny Paka izao dia omena izany teny izany itsika mba hibebaka. Gizany tsy te hanana fifaliana sy fiadanana, olona efa adaly izany olona tsy te hahita fifaliana sy fiadanana izany. Te hanana fifaliana sy fiadanana isika. Te isandrahaka ny ratsana, dia tahaka ny hazo oliva ny hatsara tarehy antsika. Izany hoe tena feno izany, feno fifaliana, feno fahatsarana, feno famamina, satria tahaka ny ando Andriamanitra eo amintsika. Mamelona antsika, mame fifaliana, mame famindrapony. Ary azo antoka izany satria izy mihitsy no niteny tamiko androany, taminao androany hoe hositraniko ny fiodinanao, hositraniko ny fiodinana tsy fantatro izay anaranao, ho tianao tsy hozonanao, ho tia tsy hozonanao, dia efa niala ny fahatezerany. Mampandiny teny izany ry havana, aoka tsika tena hiverina amin'Andriamanitra. Aoka tsika tsy lalao oty,
aoka tsika ny sanararoatra ny famirapon'Andriamanitra ka ilalaovantsika ota fa tsy bebahantsika aoka ny fiainantsika ho avy izay mba handro kely iainantsika andalovana ny eto 70 na 80 mefa misy tsy mahatratra n'izany fa vo 5 vo 2 taona vo 4 taona vo 7 taona 4 taona tsy fantaro dia fa lasa fa ny andro iainantsika eto foy fa ilay maharitra mandrakizay tsy misy fahataperana iny re no katsao mafy araka ny tenin'Andriamanitra hoe katsao ny zavatra any ambony katsao ny zavatra any ambony mandalo zao fiainana izao io zavatra ikrizantsika ka hivarotantsika ny fanahintsika io avelao manomboka androany aoka nenina ny amin'izany tsika fa aoka hivarotra ny fananantsika rehetra ka omena ny malahelo tokoa araka ny tenin'Andriamanitra ina ny dikan'izany ary hoaniny fahotany alao mividy ilay sarobidy dia ilay fiainana mandrakizay alao mifidy ilay sarobidy dia ilay fiainana maharitra mandrakizay androany miverena amin'Andriamanitra fa tena hositrany tokoa ny fiodinako sy ny fiodinanao raha mety ianao mety izy anasitrana anao anala ny fahatezerany rehetra ary ho tianao ho tiany tsy ho vozonana voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay aza hatramin'ny taloha indrindra azy mandrakizay amen. Rewana, Jana, Jana.
eloko vita miantso naozay avesa tetana inty ao mamela eloko ry ava-malala amin'ny tompo feno dia feno ny tenin'Andriamanitra ndrenesintsika tamin'ny teny ity fa zay rehetra mibebaka ihany no azo ny famindrapon'Andriamanitra. Nanahoana ianao ry havako tao anatin'izay fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny teny ity, tena vonona nibebaka ve ianao, vonona niala amin'ny ratsy fanao ve ianao? Fa ny tenin'Andriamanitra aminao ry havako hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrapo. Te azo famindrapo ve ianao ry havako? Mibeba fibebahanao rery izay ihany no azaonao famindrapo ka iraisanao amin'Andriamanitra. Mibeba ry havako, fotoana mety zao hoe fotoanan'ny karemo zao, fotoanan'ny karemo dia fibebahana fa tsy filalaovana ho taintsony, fandiniha tena tanteraka ka iverenanao amin'Andriamanitra. Manana fahavononana sy fanapahan-kevitra ry havana tena mibebaka marina, fa ny asan'ny devoly sy ny asan'ny satana kosa dia ndeha ho roahana amin'ny anaran'i Jesosy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, le tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty-tany no andidina sy androana ny asan'ny satana rehetra. Pialy ianao satana, didina sy roana amin'ny anaran'i Jesosy ianao, miala ny fihodinana, miala ny tsy fahatanterana rehetra, voaka amin'ny anaran'i Jesosy ianao, any amin'ny farimindretrafina anjara-toeranao. Pialy ianao satana, piala ny tsy fahatanterana, miala ny fihodinana, miala ny aretina rehetra, miala ny tsy fahatanterahana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay, miala ny mpanompon'Andriamanitra ianao, miala amin'ny zanak'Andriamanitra ianao satana any amin'ny farimindretrafina anjara-toeranao. Saotra Jesosy eo, saotranao fa Andriamanitra tianay ianao, Andriamanitra mamindra fo tokoa ianao ary mijery anay amin'ny anitra mpitiavanao. Soranay manokana ianao, ny famelan-kely kafe no omenao anay ary ny famindrapo ho an'izay rehetra vonona nibebaka tanteraka androany. Saotra fa mbola afaka mitondra ny fiainanay tsirairay avy eo aminao zay, ary ankasitrahanay izay mbola hitondranao ny fiainanay tsirairay avy. Saotranao Andriamanitra tamin'ny valim-bavaka nomenao, tamin'ny fanafiana izay nataon'ny jolay tamin'ny ankonana anankiray. Trahatra ny jolay, verina somatsara ny zaza ary dia hita somatsara. Andriamanitra fitiavana tokoa anao, tena mamaly vavaka ianao ho an'izay rehetra miantso anao sy matoky anao. Petraka feno am-pialatananao izy mivady izay mbola any amin'ny hopitaly mitsapo tena, mamindrafo amin'izy ireo, mamelany elony ary omeo fanasitranana tanteraka izy mba azony miaina sy mianoka indray amin'ny fitiavanao miaraka amin'ny zanany vao 3 taona monja. Vavak'izay ho an'ny izy mivady izay tafasara toerana, ianao Jesosy Kristy miasa manan-kery. Tanao zao fiainana zao fa betsaka ny tafiky ny devoly, matokizay fa miasa manan-kery ianao mba hampatsiahy azy mivady na dia mifanalavitra ary izy fa efa natambatra ao iray, ary dia matokizay fa miasa manan-kery ianao ka tsosarahana amin'ny zavatra n'izao tontolo zao izy fa iaina kosa amin'ny fitiavana anao. Petraka ao am-pialatananao ny tovolahy izay mitady asa kanefa mbola tsy nahita hatramin'izao. Andriamanitra tia azy ianao, aseho ihany ny voninahitra mba hahita mifity aminao izy ka ahita asa somatsara. Petraka ao am-pialatananao ny olona iray izay iaran'ny finonom-pona ka ilazan'ny olona fa misy loza izay hiahatra eo amin'ny ankonany. Andriamanitra, petraka ao am-pialatananao ny famindraponao ny hiahatra amin'izany olona izany. Ianao miasa manan-kery mba tonga azy tena anana ny finoananao fa tsy tonga azy ino foana ka hiaran'ny faharatsiana ety amin'izao tontolo izao. Petraka ao am-pialatananao ndray ny mpianakaviana izay nanapa-kevitra fa hiala amin'ny tokantrano no niditra ny vadiny
Jesosy Kristy io, ianao manomitrana ny fihavanana izy mivady. Apetraka ao ampelantananao fa efa natambatra ao iray izy ireo ka ataovy manana ny faharetana. Ary apetraka ao ampelantananao koa zany ray ampianakaviany zany mba hiala amin'ny ratsy fanaony, hiala amin'ny filany ratsy maro samihafa, hiverena ny tokantranon'izy mivady ho amin'ny fahatsarana izay efa nomenao azy. Apetraka ao ampelantananao koa ny ray ampianakaviana anankiray mba hovangino fanainao masina, hovangino Tompo Andriamanitra amin'ny adidy izay tokony ho ataony ao amin'ny ankonany, ny ekôlazy, ny hofatrano, sahirana ny vadiny. Tafika ny ranomasina no asan'izany ray ampianakaviana zany. Ka matoky izay efa nany an-tany lavitra any azy izy dia hamangy azy ianao ny alalan'ny fanainao masina mba tsy haro ny adidy amin'izany vady aman-janany zany. Petraka ao ampelantananao koa ireo ray ampianakaviana rehetra izay misitaka amin'ny vadiny mba tsy haro ny didiny amin'izany tokantrano izay nilozany zany. Mametraka ao ampelantananao zay ho an'ny fiainan'ny ankonana anankiray 3 mianaka izy mba ho afaka miadi-panahany amin'ny tsy fisiana, amin'ny tsy fananana asa, amin'ny zavatsarotra maro samihafa ety amin'izao tontolo izao izay mandringotra azy. Fa Andriamanitra tia azy ireo ianao, ary Andriamanitra mihatanteraka ny fiainany. Ndre ny afatra avy aminao izy ka mba hiaina amin'ny famindramponao ihany koa. Ta io manokana koa ny ray ampianakaviana ao anatin'izany ankonana izany, maniry mba ho afaka miparaka nefa tsy mety afaka amin'ny fihinanana an'izany paraka izany. Andriamanitra tia azy ianao, rainao zanaka ny manafaka dia ho afaka tokoa izy. Ka voza ny fiainany mba hitanao mandrakariva amin'ny fiainana izy. Vavak'izay ho an'izao mpavy ny mpanomponao izay ny famono tamina olona anankiray teny an-dalambe teny, tamin'ny faritra misy avy. Olona manano teny izy ary mbola kely anaka, tsy maintsy nitorian'ny olona izy, tompo malalo. Mandrafo amin'ny arapetraka ao ampelantananao ihany koa mba hiaiky ny fahatsoana izy ka hibebaka, ka hiverina hiantoraka aminao, fa tsy sitraponao izany miady izany, fa tompon'ny filaminana ianao fa tsy tompon'ny fikotranana. Dia ianao mihitsy miasa manan-kery ao anatin'izany fiainana izany. Apetraka ao ampelantananao ny olona izay ao anatin'ny tsy fahasalamana amin'izao vanim-potoana izao. Ianao miasa manan-kery, hitsabo ary tondra fanasitranana ho azy ireo izay rehetra nanam-pahoriana ihany koa, dia sitrano ny fo maratra, ary ataovy mibanjina sy mitodika aminao mandrakariva mba hahatonga azy hiaina amin'ny fiadanam-po mandrakariva. Ta io manokana izao radio vaovao masoa zao, ianao mihitsy ny miasa manan-kery miaro ny fitaovana rehetra, ary ianao ihany koa ny asa manan-kery ho an'izay rehetra manana anjara sy tompona anjara rehetra ao anatin'izany radio vaovao masoa zany. Fitoriana ny filazantsaranao tsy eto amin'ity firenena ity ihany, fa manerana an'izao tontolo izao mihitsy, ka mba hita ny fahasoavanao izay rehetra mandre ny afatra avy aminao. Ta io manokana ireo faritra izay mbola tsy mandre ny radio vaovao masoa amin'izao fotoana izao, miasa ianao, miasa manan-kery amin'ny herina sy hanatsara indray ny fitaovana mba azahoan'ny olona maheno ny radio vaovao masoa amin'izao vanim-potoana izao. Satria vanim-potoana ilana fampahirezana tokoa izao, hana ny olona tsy mandre ny teninao maina, ary mankasitraka anao zay amin'izay rehetra mbola hitantananao ny fiainany tsirairay amin'ny fandrenesana ny teninao. Petraka ampelantananao ty firenena ity, firenena efa nofidianao ivo ny fitoriana ny filazantsaranao, dia ampahirezo ny vahoakanao. Hitanao fa maro ny zavatra izay mampiady saina ny olona, ny tsy fisiana, fiakaran'ny vidim-piainana, ny valana aretina, zany rehetra zany mamesatra ny fon'ny olona avokoa amin'izao fotoana izao. Kanefa ataovy mibanjina anao izy, ary ataovy manana fiadanam-po sy filaminantsaina tanteraka, satria manana anao Andriamanitra, dia Andriamanitra fitiavana. Maro ny zavatra tiana angatahana aminao, foy anefa ny fisainanay, efa fantatrao izay rehetra mahasoa sy mahatsara ny fiainanay, ka dia tanterao zany ho araky ny habeny andrafonao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay sy angatanay izany vavaka izany.
amen. Izay rehetra mibebaka marina ry havana tamty an'io ty dia vonina ny tompony amindra fo arak'izay tenin'Andriamanitra izay nomeny antsika tamin'ny teny ity. Hoy ny tompo aminao ary amin'ny teny ity ry havana hoe matoki anaka voafela ny elikao ary amin'izao sisa izao aza manonta intsony raiso ny fanahy masina ankahery anao ampianatra anao ampatsiahy anao ny zavatra rehetra. Ny fiadanan'i Kristiany hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Amen. Rainay zay ny an-danitra ho ao masinina ny anaranao tonga ny any fanjakanao atao any any sitraponao ety atany takiny any an-danitra eo any anioniana sahaza ho anay ary mamelany elokay takiny amelanay zay meloka taminay ary aza mitondranay ny fankapanao fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sinery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Sambatra loatsika ry havana satria manana an'Andriamanitra zay miany fiainantsika. Misotrahantsika tamin'izay rehetra tanteraka tamin'ny teny ity mahaivantsika tamin'ny fanenoana ny tenin'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny fandraisantsika ny famelan-keloka feno nomeny Tompo. Rehefa mandray ny famelan-keloka feno ry havana dia aza mametraka fiahiahinan-tsony fampetraho aminy ny fanahitsika fa izy efa mahatanteraka ny fikasantsika rehetra. Eto-pamaranana ry havana andehantsika eno ny hirany Fara Andriamamonjy.
maraparana ny fandarantsika ry havana mintsika fa tsy fotoana nandalo fotsiny tamintsika re ny nandrenesatsika ny fandarana tamin'ny teny ity fa nazahoantsika anatra ary namataratsika marina ny sitrapon'Andriamanitra. Ho ny tenin'Andriamanitra ry havana ao amin'ny Petera 2:7 andininy 7 tapany by hoe fa maharpo aminareo izy ka tsy tia nisy overy fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Dia ny tompany omba sy tatana ny fiainantsika tsirairay avy. Raiso ny tsiodrano avy amin'ny tompontsika. Hita ianareo any amin'ny tompo ka iaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any amin'ny tompo ka mendra fo aminareo, anatratra ny tavany aminareo any amin'ny tompo ka nome anareo fiadanana. Dia ho an'Andriamanitra rerianiny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny laharam-pifandraisana azahoantsika mifandray amin'ny mpanao fandaharana dia 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17 033 11 659 17. Mirary ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao rehetra. Amen. Mifo aza marina ary aza manota. Mifo aza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randremahefa Charles Mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao Mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Randriamahefa Charles Mivady.